Tao anatin'ny fivoriana ny tanterahany parlementaire teny Tsimbazaza teny dia noresahana manokana ny mahakasika ny fandrafetana ny voameramale tena misahana ny fifidianana na ny seni iova endrika izany raha ny sosikevitra navoaka ndreo solombavambaoaka. Ampidirina ao anatin'ny kambana tsy maharitra eo anivon'ny voameramale tena misahana ny fifidianana na ny seni vaovao ny atoko politika sy ny avy amin'ny tsy miankina mandray anjara ny fifidianana. Io no anisan'ny sosikevitra nentin'ny solombavambahoaka tao anatin'ny asam-baomera izay nitotosaina tao anatin'ny efatrandro teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza. Anisan'ny tao anatin'ny asam-baomera moa aty-hevitra be ny hoe ampidirina ve ny atoko politika sa tsy ampidirina amin'ilay voamera maharitra. Tapaka moa fa tsy ampidirina zany fa ampidirina any amin'ny voamera tsy maharitra. Izany hoe isaky ny tonga ny fifidianana dia manome fahasolotena ny olona hofidiana. Nisy aty-hevitra ihany koa teo amin'ny hoe ahoana ny le candidat tsy miankina rehefa tonga ny fifidianana manana solotena ao anatin'ilay voamera tsy maharitra ve sa tsy ampidirina dia novana zany fa hoe mahazo manana solotena amin'ny seni io ny candidat tsy miankina ao amin'ny voamera tsy maharitra na hoe non permanence. Notazomina ny sosikevitra avy amin'ny gouvernemanta momba mikambana ao anatin'ny blomaharitra ny seni vaovao. Sivina ao anatin'ny blomaharitra ny seni izay ka anisany manana solotena ao anatin'izay araka ny volavolan-dalàna avy amin'ny gouvernemanta ny filoham-pirenena, ny HCC, ny antenimieram-pirenena, fitsarana tampony, fiarahamonim-pirenena ary ny mpanao gazety. Raha pitso nentina ao anatin'ny fivoriana azon'ny be sy maro hatrehana ny volavolan-dalàna momba voameramale tena momba ny fifidianana.